Fa entina ampandrosoana ny tanàna kosa dia misy ny fiara-miasa izay ho ataony antokotimina amin'ireo teratany Alemana entina ampandrosoana ny kominina tsirairay avy izay sahanin'izy ireo ary avy fanadihadiana. Hiara-miasa amin'ny Alemana ny antokotimina amin'ny fampandrosoana ny kominina. Izy manam-pahaizana Alemana ho avy eto Antananarivo ato izarany-traikefany amin'ny ben'ny tanàna malagasy. Fantatr'ireo taorian'ny fihaonana teo amin'ny Front National ny antokotimina Mark Ravalomanana sy ny délégation Alemana teny Faravohitra. Ny Alemana tsy voavoango satria tonga hoe tena mpiara-miasa amiko akaiky. Dia falindalana akany amiko hoe mila miresaka tsika dia mivorona izay izy amin'ny manaraka. Miresaka andesahany hoe ino ny tokony azy fanampiana indrindra amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Izay no resahany aloha. Dia satria misy andreo manam-pahaizana manokana na ilay expert allemand ho avy mety hanampy an'neny io amin'ny commune. Satria mero taloha zao reny dia hanampy an'neny io izay ny antony. Androany ihany koa dia tonga teny ministera amin'ny vola sy ny teti-bola Andriamatoa Mark Ravalomanana amin'ny mampandraraha azy. Noresahana tao anatin'ny fihaonana tamin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola momba ny fanokafana ny orinasa Tsiko araka ny tatra nataon'Andriamatoa Mark Ravalomanana hatrany. Tonga taty fotsiny izay satria hoe momba ny fanokafana ny orinasa Tsiko dia fantatrareo tsara fa tsy maintsy jerevana daholo ny olona misahana mikarakara azy dia miresaka momba an'izay zay. Ny orinasa Tsiko izay mbola manana trosa tsy voahefa amin'ny fanjakana malagasy, antony izay mbola tsy isokafa ny orinasa Tsiko. Raha nambaran'Andriamatoa Mark Ravalomanana nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny alarobia lasa teo dia vonona nefa izany ny Tsiko. Takiny ny fanokafana ny orinasa ary ny fanorenana ny fahavoazana tamin'ny raharaha 2010. Izy ve ny marimaritra iraisana eo amin'ny groupe Tsiko sy ny fitondram-panjakana.